misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalomeravantsika tsirairay avindray tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia ity miraro soatsindra hatrany aminao mba hitombo fahalalan'Andriamanitra ny ianao. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tomban'Andriamanitra eo mbola misaotra anao indray izahay satria nomena an'izao fotoana izao fa ny mandinika ny teninao irina indrindra tompo ny asanao amin'ny fiainanay mba hahafantaranay indrindra fa miay anay manjakariva ianao ary tianay ka ahafahanay mizarana izany fitiavanao izany ihany koa amin'ireo mpiara-belona aminay. Aminaran'i Jesosy, amen. Loha teny lesona antsika androany dia manao ny fihetsiky ny olona eo anatrehan'i Jesosy. Rehefa dinihana ireto toko roa ireto dia samy manana ny fihetsiny manoloana ny asan'i Jesosy ny olona. Manetsika fankalana sy faniriana mon'olona ny vagagana voalohany. Tsy nisy afa-tsy fahatezerana tamin'i Kristy nitsapan'ireto mpitondra fivavahana fa tsy mba ny faly noho ny fanasitranana izay tsy nampozina izay natao tamin'ilay lehilahy izay nijaly izy. Toa mihoapapana izany fihetsika izany kanefa dia toy izany no hiafaran'ny fankamamiana ny maizina toy izay ny mazava. Ny ely tamin'ny vahoaka tao Galilea ny fanoherana teo anivon'ireo olona tao Jerosalema raha tokony ho nahatonga azy ireo izay lefitra teo ambany fahasoavan'i Kristy izay manana ambiampy ilay fahagagana izay nampitomboina ny nofo dia tsy afa-po kosa izy ireo fa nitaky bebe kokoa. Tsy azo itokiana fa mahavery hevitra tokoa ny toetran'ny olombelona. Ny fanontanian'ny vahoaka hoe inona ny ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra dia nanambara fa tena tsy amin'ny fahalalana izy ireo. Novalian'i Jesosy tsotra izy ireo fa ny notsika no asan'Andriamanitra. Tsy natao ho azy amin'ny alalan'ny ezaka ataontsika ny fihinana mandrakizay fa fanomezana maimaim-poana miaraka amin'ilay fanomezana faratampony izany dia Jesosy Kristy. Mitovy amin'ny fihetsiky ny zanak'Israely nandritra ny fanafan'Andriamanitra azy tamin'ny fanandevozana ny fihetsika izay tsy voalanjalanja izay naseho an'ireo vahoaka Galileana. Mampiasa matetika ny teny hoe jiosy ny filazantsarany Jaona ary matetika toe-javatra tsy dia tsara no ampiasaina azy. Tsy ny jiosy rehetra nefa no fahavalo-panohitra raha ny filazantsara ankapobeny jerena. Maro ihany koa ireo jiosy izay nino tena niaro an'i Kristy. Avy amin'ny jiosy ny famonjena hoe Kristy ary izy ireo no mahafantatra tsara indrindra ny atao hoe fiankofana marina. Jiosy koa Jesosy ary nomena anarana mihitsy izy ireo nataony hoe mpanjakan'ny jiosy. Misy toe-javatra mampalahelo hitantsika misongadina eto tahaka ny Nikodemosy izay tokony ho nahataka-javatra bebe kokoa dia toy izany koa ny jiosy tokony ho nahatakatra ny maha-izy an'i Jesosy izy ireo. Teo aminy avokoa na ny soratra masina na ireo mpaminany na ny tombontsoa fanararoatra rehetra izay ho nahafantarany asan'Andriamanitra teo amin'ny Kristy saingy ny laviny izany. Izany koa ny tokony ho anitonana ny saintsika ihany koa indraindray efa eo amintsika ny fahamarinana rehetra fa moa ve isika efa tena mino an'i Jesosy amin'ny fahafenoana
move isika efa tena nandray an' Jesosy amin'ny fahafenony aokanesika hahatsapan'izany ary hanavao ny fanolora tena andray azy amin'ny fahafenony tokoa. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao zany amin'izany teninao izany. Nataka aminao indray sady Jesosy eo ny mba hitaritanao anay amin'ny fahafenony, anehoanao ny famasinanao ihany koa ary eo ka ny fanahinao masina ny hitaritarana anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.